mandragitsay. Ianao ilay Andriamanitra mpanao fahagagana. Ianao ilay Andriamanitra tsy hitovy. Ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra mahagaga tamin'ny asa nataonao sy zavatra izay noforonao. Nanehoanao fa Andriamanitra manam-pahendrena ianao. Nanehoanao fa ianao ilay fahendrena, ianao ilay fahalalana tsy voafehy. Ianao ilay mpanjaka mandrakizay. Ianao ilay tompona ihany, ianao ilay Andriamanitra. Misandràta tompony ao anatin'izao fampiderana, ao anatin'izao fankasitrahana sy fanandratana ny anaranao masin'izao. Aoka hisandratra ny anaranao. Aoka hisandratra ny fahalebiazanao. Aoka hisandratra ny voninahitranao. Misandrata ianao i Andriamanitra vedritra. An'izay kosa dia manatona mba ho amasinao. Manatona mba ho fenomelominao ray androany. Ateo feno izao fotoana izao. Jesosy io meteza manapaka eto ianao. Meteza manjaka eto ianao. Amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tena ianao anenototra. Ianao no atateraka ny sitraponao. Ianao no hiasa ao anatinao. Izay androany tena manombotra ny fiainanay tompony. Tena manaiky mba ianao no anapaka ao anatin'ny fonalala indrindra. Mba ianao no anjaka sy anapaka ito anivo fiangonanao. Manjaka Jesosy amin'izao fiangonana izao, tasira ny fiangonanao. Aoka ho tompo sy Andriamanitra eto anivonay ianao tompony. Zay tomponay fehona, ikanao ambokoa. Fa maniry mafiana, dia ombona halalana. Zay tomponay fehona, ikanao ambokoa. Fa maniry mafiana,
Fampiaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga somaty tsara miaraka manompo an'Andriamanitra miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra eto indray androany eto ny Tompo miaraka amintsika eto manatrika antsika eto ary hitay antsika eto androany. Amen. Eto koa izy teny aminao indray amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina dia tena sokafo mihitsy ny fonao sokafo mihitsy ny fanahinao andre ny tenin'Andriamanitra amin'ity amin'ity. Salamo fa 250 no horaisitsika dia andininy anankiray ihany dia ny andininy 250. Salamo fa 250 dia raisitsika ny andininy 250. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ny zavatra tena natahoran'i Davida ry havana malala dia zavatra anankiroa no ambarany eto. Voalohany dia hoe izy ho tafiala eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary ny faharoa ny famakika amin'izay dia hoe Andriamanitra anaisitra ny fanahy masina ao aminy. Raha mivavaka izy dia zany ny fangatahana mafy nataony tamin'Andriamanitra. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Fanahy masina. Tsy nangataka Davida hoe Tompo aza esorina amiko ny fanjakana. Tsy nangataka Davida hoe aza esorina amiko ny harena. Tsy nangataka Davida hoe aza esorina amiko ny fahefana, aza esorina amiko ny toerana zay misy ahy amin'ny maha-mpanjaka. Tsy izany nangatahany Davida, fa ny tena nitalahono mafy teo anatrehan'Andriamanitra dia ny hoe aza esorina amiko ny fanahinao masina. Ry havana malala ao an-Tompo, Davida dia tena nahalala ny mazava lehibe ny fananana ny fanahy masina ao anatiny. Davida dia tena nahalala hoe manantanja tena zava-dehibe ho an'ny olona anankiray, ho an'ny zanak'Andriamanitra anankiray,
ho an'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, izany hoe manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Fantatry Davida loatra ny lanja sy ny mahazava-dehibe ny fanatrehany fanahy masina. Miadikako hoe fanatrehana dia le hoe présence du Saint-Esprit. Le fananana ny fanahy masina ao anatiko, le fanananao ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinao dia tena zava-dehibe mihitsy. Ry havana malala ao tompoko. Fantatry Davida ny zavatra ataony fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Fantatry Davida ny vokatra entin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ary zany nahatonga ny Davida ny talenta amin'Andriamanitra hoe aza manary ihany eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Inona moa ry havana nahatonga ny Davida ny teny izany teny izany? Davida dia ilay mpanjaka faharoa teo amin'ny zanak'Israely rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana izy. Ny mpanjaka voalohany teo alohan'ny Davida dia i Saoly mpanjaka. Ary nisy fotoana maritra Davida io tena nanompo an'i Saoly teo akaikiny teo, ary tena efa mpitondra ny fiadiany Saoly mihitsy. Dia fantatry Davida tsara mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny fiainan'ny olona ray rehefa eo ny fanahy masina. Manahoana ny fiainan'ny olona anankiray rehefa ao anatin'ny olona io ny fanahy masina. Ary manao ahoana kosa ny fiainan'ny olona rehefa tsy miasa ao amin'ny tsody ny fanahy masina. Hitan'ny Davida teo amin'ny fiainan'ny Saoly mpanjaka izany. Hitan'ny Davida tamin'ny fiainan'ny Saoly hoe lehilahy ohatry ny ahoana moa Saoly rehefa tao aminy ary mbola tao aminy ny fanahy masina. Fa hitan'ny Davida koa nefa hoe lasa ohatry ny ahoana Saoly rehefa niala tao anatiny ny fanahy masina na ny fanan'Andriamanitra. Rehefa mbola niaina tao amin'ny fiainan'ny Saoly ny fanahy masina ry havana dia tsy nitsahatra ny seho teo amin'ny fiainany ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mbola niasa teo amin'ny fiainan'ny Saoly ny fanahy masina dia tena misy fiovana mahagaga mihitsy tao amin'ny tovolahy io, ary nisy fahombiazana tamin'ny zavatra rehetra izay nataony afapetraka teo amin'ny fanjakana izy, nandresy ny fahavalo izy. Fa rehefa niala tamin'ny Saoly kosa ny fanahy masina dia raha fehezina ny zavatra nitranga dia izao nanomboka niseho teo amin'ny fiainan'ny Saoly ny faharavana. Nanomboka nisy faharavana, tsy faharavana indray mandeha hoe tonga dia tao anatiny ray mpimaso akory, fa nanomboka ny totongana tsikelikely, nanomboka nidina tsikelikely, nanomboka nisy zavatra betibe ny asimba ny potika ary tonga tany amin'ny faharavana tanteraka na hoe destruction totale ny fiainan'ny Saoly rehefa niala tao aminy ny fanahy masina. Tena hitan'ny Davida hoe tena misy fahasamihafana be mihitsy ny fiainan'ny olona anankiray misy ny fanahy masina sy ny fiainan'ny olona anankiray tsy misy ny fanahy masina. Andeha ho jerentsika aminatin'ny minitra vitsivitsy ateboka anakoro fotsiny androany hoe inona moa ny vokatry ny fanahy masina. Anao ny vokatra nentin'ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'ny Saoly. Tandrina ho antsika kristianina koa zany. I Saoly ry havana dia lehilahy izay nofidian'Andriamanitra ary natsoan'Andriamanitra ho mpanjaka n'Israely. Tena lehilahy izay nofidian'Andriamanitra, un homme choisi par Dieu. Nofidian'Andriamanitra i Saoly ho mpanjaka. Vakitentsika tsy voahery zany. Samuela voalohany toko fahasivy andiny fainambiny folo fafitambiny folo izy Andriamanitra tamin'ny Samuela mpaminany manao hoe raha mpitso amin'ny ora tahaka an'izao dia ho alefako ty aminao
ny lehilahy anankiray avy amin'ny fokony Benjamina dia izy no osoranao mpanjaka ny Israely olo. Ary rehefa tonga ny ampitsony iny dia ozy tongoso dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Samuel, indro ny lehilahy zay nambaram-panao, izy no osolo mpanjaka ny Israely. Tena lehilahy nofidina Andriamanitra i Saoly. Ary rehefa tamin'izany nofidina Andriamanitra zany dia ny Samuela voalohany toko 10 dia mitantara nanomboka amin'ny andininy voalohany hoe na i Samuela ozy izy dia nampidina diloilo teo andohan'ny Saoly ary nanositra azy ho mpanjakany Israely. Ny tena marina ilay diloilo nampidinina teo amin'ny lohan'ny Saoly tsy iny akory ny ositra na ny fanosorana fa eny amin'ny andininy 9 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahy masina ka nivoahova olo mba hovao izy. Ny diloilo dia tandindo ny fanahy masina, tandindo ny fanahin'Andriamanitra. Ary rehefa nilatsaka teo amin'ny lohan'ny Saoly ny diloilo, rehefa nilatsaka tamin'ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'ny ny fanahin'i Jehova hono Baiboly. Ilatsaka aminao ny fanahy masina. Ary ny vokatra voalohany nety ny fanahy masina sy natao ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'ny Saoly dia izao no ambaran'ny antapany faharoa amin'ny andininy 1 amin'ny Samuela voalohany toko 10 manao hoe dia hovohova olom-baovao. Ary eo amin'ny andininy 7 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe dia nomeny Jehova fovaovao Saoly. Voahova olom-baovao ary nomena fo vaovao. Riavana malala ao amin'ny tompo. Rehefa midina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fanahy masina, rehefa milatsaka eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fanahy masina, dia izao ny filazan'i Jesosy azy amin'izao na toko 7:10 tapany farany manao hoe fa mitoetra eo aminareo izy ary tsy hoe eo aminareo fotsiny sur vous fa ho ao anatinareo en vous. Izany hoe ny fanahy masina zany rehefa midina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy hoe milatsaka eo amboniny fotsiny ny fanahy masina fa miditra any anatiny ho ao amina anatinareo ho Jesosy Kristy. Miditra ao anatin'ny say, miditra ao anatin'ny fody, miditra any anatin'ny fomba fisainana any amin'ny toe-po, any amin'ny fihetsem-po any, miditra hatrany anaty fanalala indrindra ny fanahy masina ka mahatonga io olona io ho lasa olom-baovao. Mahatonga an'ilay olona ho ateraka indray, ho ateraka ny filazan'i Jesosy an'azany amin'ny Jaona toko 7 dia ozy izy manao hoe ateraky ny fanahin'Andriamanitra, tsy ateraky ny olona na ny sitrapon'ny olona, tsy ateraky ny nofo fa ateraka Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Riavana malala ao amin'ny tompo. Zany no asa voalohany ataon'ny fanahy masina. Rehefa midina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fanahin'Andriamanitra. Ary zany no zavatra ataon'Andriamanitra rehefa mibebaka amin'ny fahotanany olona, rehefa manaiky mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo mamonjy ny fiainana manokana ny olona. Tsy hoe rehefa lasa tonga mandeha makany am-piangonana izy mivavaka, tsy hoe rehefa manatrika fanompoam-bavahana izy, fa rehefa manao an'ilay safidy sy fanapahan-kevitra hanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo mamonjy ny tena manokana ka mandray an'i Jesosy ao am-pony dia ho tanteraka amin'ny teny manao hoe zay rehetra mandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Jaona toko voalohany andininy 20. Inona mola hery mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra? Riavana malala ny fanahy masin'Andriamanitra no midina ao anatintsika dia manova antsika ho tonga olom-baovao, lasa zanak'Andriamanitra, lasa olona tena manana toetra hafa mihitsy, manana tanjona hafa mihitsy eo amin'ny fiainana, lasa olona manana faniriana hafa mihitsy eo amin'ny fiainana.
lasa olona manana fiainana vaovao ao anatiny dia le fiainan'Andriamanitra. Ny fananana ny fiainan'Andriamanitra, la vie de Dieu, la vie d'en haut, ny fiainana avy any an-danitra. Ho ao anatiny fotsika sy ao anatiny fanahintsika, tsy fombafomba ny ananana an'izany ry havana. Tsy hoe ny fifampikasokasoana atao am-piangonana no ananana an'izany, fa zany dia asa ataon'ny fanahy masina ao anatiny ny olona tsy raharay avy. Amen. Zany no tokony isaoranao an'Andriamanitra, fa raha niovy ianao, nisy zavatra tsy niezahanao akory fa tonga dia niala fotsiny. Nisy zavatra tsy niadinao akory fa tonga dia afaka fotsiny ianao. Nisy asan'ny fanahy masina tao anatinao nanovanao. Amen. Lasa velona ho an'ny antony hafa mihitsy ianao, fa tsy ho an'ilay antony taloha intsony. Ny fanahy masina dia mahatonga antsika tsy ho tonga mpivavaka, tsy ho lasa mpivavaka, fa mahatonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny fanahy masina veriko indray mandeha tsy mahatonga anao ho lasa mpivavaka. Raha lasa mpivavaka fotsiny ianao, be dia be ny olona lasa mpivavaka raha tsy mahatsapa fiovam-piainana. Be dia be ny olona lasa mpivavaka fa mbola mandeha miaina amin'ny fahotana ihany, mbola avy toetra taloha ihany, tsy mety misy fiovana. Be dia be ny olona tena lasa mpivavaka fa ohatrany tsy mahafoy an'ilay arena maloto sy le fahafetsifetsena sy le solokoloko sy le tsolotsolotra madidiny. Fa ny olona tena tonga zanak'Andriamanitra dia novain'ny fanahy masina ny fahatsapany, novain'ny fanahy masina ny faniridy, novain'ny fanahy masina ny ao anatiny rehetra. Amen. Zany ny asa voalohany ataon'ny fanahy masina, manova antsika, mahatonga antsika hitoetraka. Ny fanahy masina no mahatonga antsika ho tafapetraka eo amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra hitoerantsika. Amen. Aiza ny toerana tian'Andriamanitra hitoeranao? Ny Saoly dia zao ny toerana tian'Andriamanitra hipetrahany dia hoe izy ho lasa mpanjaka. Nisy rehefa mahagaga ry havana, tsy manamila ny nomen'Andriamanitra ny Saoly mba hahatonga azy ho mpanjaka miaraka amin'ny venao. Tsy hoe tonga dia nanangona miaramila be dia be Andriamanitra mba hanaraka ny Saoly. Tsy miaramila na olona mpombazy be dia be ny nomen'Andriamanitra ny Saoly, fa ny zavatra nomen'Andriamanitra ny Saoly dia ny fanahy masina. Fa ny fananana ny fanahy masina ny Saoly no nitsokany Andromara nanatona azy nitsangana teo aorianany daholo ny olona rehetra. Ny fanahy masina no mametraka anao eo amin'ny toerana tian'Andriamanitra hipetrahana. Ny fanahy masina no mahatonga anao ho ilay lehilahy, ho ilay vehivavy arak'izay aniriny tompony anao. Ho vehivavy manahoana moa ianao ny tian'Andriamanitra, ho lehilahy manahoana moa ianao ny tian'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mahatonga anao ho ilay olona araka ny fon'Andriamanitra. Zany ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika havana maratra. Tsy afaka ny ho zanak'Andriamanitra tsika, tsy afaka ny ho mpanompon'Andriamanitra tsika, tsy afaka ny tena miaraka amin'Andriamanitra, hanana ny fiainan'Andriamanitra tsika raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Teboka faharoena no entin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Efa miditra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina no mahatonga antsika hahay manatanteraka sy mahay manao ny sitrapo n'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mahatonga antsika mahay manatanteraka sy mahay manao ny sitrapo n'Andriamanitra. Ny fanahy masina no manome antsika hery hoentina manatanteraka ny sitrapo n'Andriamanitra. Zao ny zavatra hitako rehefa namaky ny tantara tao amin'ny Samuela voalohany tsika tamin'ny valitenitsika. Zay koa raha ohatra azonareo averina vakina dia jereo fa hitanareo ty. Tao amin'ny Samuela voalohany toko 5:10 nisy an'ilay tantara nandava tsy nanakatoavan'ny Samuela n'Andriamanitra. Rehefa nandeha ny raha nanamono ny Amalekita izy dia tsy mivonomy daholo
tsy ny vonono ny mpanjaka, tsy ny vonono ny baby tsaratsara, tsy ny vonono ny omby aman'olo zay matavy fanalaino babo. Teo n'Andriamanitra no miteny manao hoe nanenina tamin'ny nanovako any Saoly mpanjaka, ary dia teo Andriamanitra niala tamin'ny Saoly. Dia rehefa nanomboka niala tamin'ny Saoly Andriamanitra, dia manomboka hitantsika fa nanomboka voalohany teo izy tena Andriamanitra nisy fanaratsy tonga tao aminy, nampahory azy teraka tahotra, teraka nofo ratsy. Faharoa, rehefa nitarika amin'ny miaramila iaty Saoly dia lasa nalemy. Tiako tenena hoe nalemy dia izao tsy le Saoly tamin'izy vao nanomboka fanjakana dia nitaritafika dia nandresy dia nahazo fandresena. Fa rehefa nivoaka iaty tamin'ny Filistina indray ny zanak'Israely ao amin'ny Samuela voalohany 7:10 teo anatin'ny Goliata, nanomboka tany amin'ny Saoly mpanjaka ka mitrano miaramila rehetra raiky toy tahotra ny nangovitry ny tahotra daholo. Nivatom-pozy izy ny tenin'Andriamanitra, tena nalemy izy. Rehefa nandresy amin'ny Davida i Saoly, ohatra ny mampimehibe hoe misy lehilahy lehibe mangarika, fa izay no voalaza amin'ny Baiboly hoe rehefa nandresy amin'ny Goliaty Davida dia niverina tany an-tanàna dia nihira ny vehivavy tao an-tanàna. Saoly nafaty arivarivo fa Davida nafaty alin'alina, tsy haiko izay feo amin'ny nanaovany azy tao. Nihirahira izy dia hozy izy Saoly nihaino tsara ny tononkiritontsy. Neny Davida rangana ataony alin'alina fa nenana ataony arivarivo. Toy izy ny Baiboly hoe ary nanomboka tamin'izay andro izay hozy izy dia nangarika ny Davida izy. Nangarika ny Davida Saoly, lasa natahotra ny Davida izy. Dia nanomboka nanenjika ny Davida, dia nanomboka ny fofony any Davida izy. Rehefa miala ao anatin'ny olona anankiray ny fandray masina ry havana malala, dia lasa miditra ao anatin'ny olona io alohany, dia lasa tsy manana heritsony izy. Fa zao koa ny zavatra miseho, lasa manana toe-po hafa izy, lasa manana fihetsepo hafa izy, lasa misy fialonana, lasa misy sain-dratsy, lasa nefaranya, lasa nanaonao foana. Rehefa tena tratra ny fahaporetana izy tateorina dia lasa nanontany iskity, lasa nanontany voyante, médium, le mpanontany amin'ny maty. Zay zavatra tena nandraran'Andriamanitra azy. Rehefa tsy manana ny fanahy masina ny olona riavana dia zao, inona moa dika an'ilay hoe lasa misy fialonana, lasa fampialonana, lasa mifankahana, lasa mangarika ny namana, lasa tsy matoky an'Andriamanitra intsony fa lasa manaonao foana raha. Inona ny dika an'ilay? Ozy izy Korinthiana voalohany 7:7. Fa raha mbola misy fialonana ao aminareo izy sy ny zavatra tahaka an'izany dia mbola olona araka ny nofiany. Rehefa tsy manana ny fanahin'Andriamanitra ny olona anankiray, na tsy mandeha amin'ny araka ny fanahy masina ny olona anankiray, dia lasa lay natiora n'olombelona, lasa lay toetra n'olombelona no mbola manjaka sy manombahan-toerana ao aminy. Ary io toetra n'olombelona io anefa manofo azy dia manana ny fiainany, manana ny toetrany, manana ny asany. Fa izao no voasoratry ny tenin'Andriamanitra le toetra n'le nofo, le fisainan'le nofo ary le asan'le nofo araka ny Romanina 5:5 dia ozy izy ny soratra masina. Ny nofo, ny olona araka ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny ilana ry havana manao, zany no mahasamihafa ny legalisme, ny hoe fehezi-dalàna na le hoe olona fatra-panaja lalàna, dia hoe tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity. Tsika tsy olona fehezi-dalàna akory, tsika tsy olona ao ambany lalàna. Amen. Fa isika kosa dia olona araka ny fanahy ary nateraky ny fanahy ary mandeha eo ambany fitarihan'ny fanahy. Amen. Ary rehefa mandeha eo amin'ny fitarihan'ny fanahy tsika
dia taria amin'ny fanahy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tsy taria amin'ny fanahy tsika dia mandeha amin'ny mofo. Le maha olona tsika no miaina, le maha olona tsika no manapaka, le maha olona tsika no mitarika antsika. Dia tsika dia manome tsy ny devoly koa moa be lamosina be dia azo atokony eo amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Fa ny baiboly tsy miteny mihitsy rehefa manotsika dia ny devoly mamatao. Tsy ny devoly tompoko ny napiditra ny voankazo voarara tao ambavany eva miaraka amin'ny voenareo. Tsisy devoly manosika anao zany ka hoe raisiny amin'ny vosina-kazo ianao dia natsotra ny tananao, ianao tsy te hanaova ny tananao no nakan'ilay zavatr'olona nanganatra. Tsy misy devoly manetsika amin'ny vavanao zany fa avy amin'ny ao am-ponao no itenena ny vavanao. Ny fakapanahy dia avy amin'ny filana zay ao anatintsika zay-baiboly. Ary ny filana rehefa torotorona dia lasa ary io da rehefa tanteraka dia le filana ao anatin'ny olona. Ary io filana ao anatintsika io misy filana tsara, misy filana ratsy. Ny filana tsara dia ohatra hoe mila matolo ianao, amen, miasa ianao dia mila miala sasatra. Ny filana tsara dia hoe mila misakafo ianao. Ny filana tsara dia hoe mila misotro rano ianao. Be dia be ny filana tsara. Fa misy kosa ny filana ratsy, ny filana tsy ara-drano. Passion il est besoin illégitime. Zay te hampanaonao zavatra tsy tokony hanananao zomy manao anazy ary tsy hanananao fahafana manao anazy, fa le filana ao anatinao te hanao an'izy. Tsy misy mahafeha ny filana io afa-tsy ny satria dia toetra raikitra amin'ny nofontsika. Amen. Fa ny any mahafaka mandraisy an'io dia ny fanahin'Andriamanitra. Ny olona mandeha araka amin'ny fanahy masina, ny zanak'Andriamanitra mandeha amin'ny fanahy ariny ny fanahy masina ry havana no afaka mandresy ny fanaka. Ny zanak'Andriamanitra mandeha ombany fitaria amin'ny fanahy masina sy ny fampaherezan'ny fanahy masina ary miankina amin'ny fanahy masina amin'ny fiainana isan'andro no mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ry havana malala ao tompo. Ny fanahy masina rery any no afaka manome antsika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy hiaina fiainana masina araka an'Andriamanitra. Avy samy hafa zany amin'ny hoe mandeha ambany lalàna na olona fehezin-dalàna. Tsika zany tsy hoe mamoaka fitsipika be dia hoe tsy kristiana dia tsy mahazo manao zao, kristiana tsy mahazo manao zao. Non, ny kristiana dia olona mandeha amin'ny toetra mahazanaka. Ny ataoko hoe legalisme dia ohatra. Anao kasibosy daholo. Fa be dia be ny olona mbola tsy manao kasibosy raha tsy voaherinandro zay. Satria manino? Tsy mila retina no iezabe ao am-pony. Hoe voara amin'ny araka izy fa inona no mampatahotra anazy? Sao dia mamafalalana. Izay ny anaovana kasibosy. Sao dia mamafalalana ko afa-baraky aho. Dia mamafalalana azo ihany fa le alain'ny olona sary mihitsy ny tena manala baraky. Zany ny atao hoe legalisme. Ny antony anaovana zavatra anankiray dia satria misy lalàna dia miezaka mitangina ny lalàna. Tsika tsy ambanin'ny lalàna ka. Zany mahasamy hafa antsika ny amin'ny jiosy taloha. Ny jiosy tena niezaka mihitsy hoe mila manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao. Fa raha tsy zany dia tsy n'Andriamanitra vavaka. Fa tsika tsy izany. Isika dia izao mahalala ny sitrapon'Andriamanitra tsika ary ny fanahy masina ao anatintsika mitarika antsika, mitaona antsika, manome antsika hery hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Amen. Ary tsy afaka miaina fiainana kristianitsika. Tsy afaka miaina fiainana kristianitsika raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra atao anatintsika. Ireo ny zavatra anankony fotsiny amin'ny fiainana kristianina: miova olom-baovao ary miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ireo tsy afaka nitranga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray raha tsy eo ny fanahy masina. Tena
ilaitsika fa tsy hoe raha dia ankalaza ny pentecoste isika ary tena verina ianatra zany abity zany tsika hoe inona moa mba zava-dehibe fanemasinana raha lasana aza mieritreritra ianao fa afaka maniatrika andro anankiray ka tanteraka ny sikampon'Andriamanitra mandritra ny andro iny raha tsy manampy anao sy ao anatinao ny fanahy masina. Aza mieritreritra ianao fa afaka havita zavatra tsara io ane tonga hatrany fa mbola tsy any moa nitebokitsika androany fa na dia ny asa ataonao ao ampiasana io azy na dia ny fianarana ataonao ao ampianarana io azy ane hafa mihitsy rehefa miaraka aminao ny fanahy masina raha lasana vavy. Amen. Hafa mihitsy ny saina hoentinao manao an'io, ny fatakarina hoentinao manao an'io, ny compétence hoentinao manao an'io, fahaiza-manao hoentinao manao an'io rehefa ao anatinao ny fanahy masina ho hafa mihitsy ny vokatra azonao amin'ny asanao, amin'ny fandraharana ataonao, amin'ny fianarana ataonao. Amezako azy dia hoe tsy safidy azo atao na tsy azo atao ny miaraka amin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainana kristiana. Tsy maintsy averiko hoe tena tsy mety, tena tsy maintsy ilaitsika ny fanahy masina. Amin'ny teny frantsay ny ilazana azy raha olazako amin'ny teny frantsay dia hoe le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit est capital pour la vie chrétienne. Ho an'ny fiainana kristiana dia tena tsy maintsy ilaina ny fanahy masina. Isan'andro ianao dia manana firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Mangatany fanampiana ny fanahy masina, mangatany fitarihan'ny fanahy masina. Avelao mihitsy ny fanahy masina tsy miasa mahantery zany fa rehefa tadidio foana hoe tsika olombelona dia tompo-tsafidy foana, souverain tsika amin'ny fiainantsika. Amen. Tompo-tsafiditsika tsy misy an'izany hoe raha sikampon'Andriamanitra dia tanteraka izany fa rehefa tsika foana dia tsy tanteraka, tsy marina zany. Raha ny amin'ny fiainanao manokana dia ianao souverain. Rehefa bloqué ny safidinao Andriamanitra dia bloqué izy. Amen. Zany fahamaninana rehefa rehefa ny safidinao no miteny hoe za tsy hanao an'io dia tsy afaka maneranao anao an'io Andriamanitra na tiany ataonao azy io. Azonao ve le izy fa ny safidinao io dia ny fanahy masina satria ny fanahy masina dia Andriamanitra tsy afaka mitarika anao izy raha tsy anao mihitsy ny manaiky mitarihany aloha ary mangetaheta ny mitarihany. Amen. Tsy afaka ny hanolotsaina anao izy raha tsy anao mihitsy ny mamerana azy aloha hoe tolosaina fanahy masina, raha tsy anao mihitsy no miaino azy aloha. Ary zany mahatonga antsika mila mangataka isan'andro, mitady isan'andro ny fanatrehan'ny fanahy masina. Hoy Davida manao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehana ary aza manasotra ny fanahy masina. Fa tena fahatsapantsika tsiraiarany ary tena hoe tahitatsika isan'andro eo amin'izao fiarahantsika manompo an'Andriamanitra, amin'izao fanarahantsika an'Andriamanitra izao hoe tombo aoka ho amiko ary ao anatiko isan'andro ny fanahy masina. Fanahy masinao tena mesianao isan'andro eo amin'ny fiainana. Ianao samy mivavakytsika anatreha'Andriamanitra dia ianao mihitsy mivavaky izao dia angataka amin'Andriamanitra mba hamantanao amin'ny alalan'ny fanahiny hiasa ao am-ponao sy ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny Andriamanitra. Mivavaky isika.